Ampitombona aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray tsy doa sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny salamo. Salamo 400 ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Salamo 400 ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Rehefa hita izany dia hiaraka hovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Misaoran'i Jehovah ary fanahigo, Jehovah Andriamanitra lehibe indrindra ianao, fa mirapiratana sy vonaitra no fitafianao. Mitafy mazava tahaka ny lamba izy, ary mamelatra ny lanitra tahaka n'ilay, ary mametraka ny rairan-driany tranony amin'ny rano, sady manao rahona matevina ho kalesiny, fa mandeha amin'ny helatry ny rivotra, ary manao rivotra ho hirany, sy ny lelafo ho mpanompiny. Nanorina ny tany tambonin'ny fanorenana izy, mba tsy hetsehany mandrakizay doria. Amen.
Hivavaka isika. Tery, laza no atolotra ianao, ry Andriamanitra tomponay, fa noho ny habeny fitiavanao sy ny fitantananao, dia natratra indray izao anio izao izahay, ahafahanay midera sy miara-manome voninahitra ny anaranao. Mangataka fanahinao masina izahay, Tompo, mba hirosaka aminay tsirairay avy, mba hifantoka sy hibanjinanao tanteraka anie izahay, mandritra izao fotoana izao. Ireo namanay izay mikasa hamono izao fotoana izao, dia ianao no hiaro azy sy hanafaingana ny diny, mba ho toto saoma tsara eto izy ireo. Sitraka indrindra, Tompo, ny anakambana izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Ranay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meo any an'io sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy ny hery, ary ho voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika.
Mbola iaraka mamaky teny soratra masina isika, ivangy teny voalohany izay hovakintsika dia arak'izay hita ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko 10 ny andininy 4 ka hatramin'ny 17. Jeremia toko 10 ny andininy 4 ka hatramin'ny 17. Rehefa izy izany dia vaika amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy misy tokoa izay tahaka anao Jehovah, lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Izy izany tsy atahotranao ny mpanjaka firenena, fa ianao no indreny izany. Eny amin'ny endry rehetra ny firenena sy amin'ny fanjakany rehetra dia tsy misy tahaka anao. Fa kesy ny asa-dala avokoa izy rehetra, fa nanara-poana fa tapa-kazo ihany. Volafotsy voafisaka nalana avy tany Tarsisy sy volamena avy tany Faza izany. Asa tanan'ny mpiasa sy ny mpaneho volamena, lamba manga sy volomparasy ny fitafiana, asan'ny mahay zavatra izy ireny. Fa Jehovah no Andriamanitra tokoa, eny izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampiororo ny tany amin'ny fahatezerany ka tsy tantin'ny firenena ny fahavenirany. Izao no holazainareo amin'ireny, ny amin'ny Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany, dia ho levina tsy ho amin'ny tany na hoe tsy ambany lanitra ireny. Dia irenanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha mampirondroana ny ranany an-danitra izy sy mampiakatra ny fofony, dia mampiakatra ny fofony avy any farany tany, manao ny helatra ho amin'ny ran'olana izy sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny firaketany. Amen. Ho tohizantsika mivaky teny ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy 12 ka hatramin'ny 13. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy 12 ka hatramin'ny 13. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Paoly nitsangana teo afovoany Areopago ka nanao hoe: ry lehilahy teny ihany, hitako fa avy amin'ny zavatra rehetra dia afatra-pivavaka amin'Andriamanitra ireo indrindra nareo. Fa nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra ny tsy fantatra, koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo, dia izany no toriako aminareo, dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempolo natao tanana, sady tsy mba tompon'ny tanan'olona toa mila zavatra, fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponiny eny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy, raha tahiny hahatsapa ka hahita azy. Kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy, fa izy no ivelomantsika, setsiantsika ary ainatsika. Araka ny nataon'ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe fahaterany koa isika, ary satria teraka Andriamanitra isika, dia tsy mety raha ny fomba an'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratra ny fahaizana masain'olombelona. Ary Andriamanitra ninitsy ny jery ny andron'ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy nandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay tsaran'izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty. Amen. Ho faranantsika amin'ny famakiana ny teny, izany dia ho hitantsika ao amin'ny Jaona toko 17 andininy 20 ka hatramin'ny 19. Jaona toko 17 andininy 20 ka hatramin'ny 19. Rehefa hita izany dia ho vakiana eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'ny Tompo, nefa tsy ho an'ireto ihany ny angataiko, fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ato amiko. Ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao, fa ianao no naniraka ahy. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny maha iray antsika.
izao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy mba ho fantatry izao tontolo izao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Ray tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitry nomenao ahy izy fa efa tia ianao. Fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Ray marino tsy nahalalanao izao tontolo izao fa izao nahalalanao ary ireto efa mahalala fa ianao no naniraka. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary izao koa ao aminy. Ray masina manamasinana fahamarinana tenao fahamarinana. Amen. Raha eo mbola misaotra anao indray izay fa mbola afaka namaky ny teninao ankehitriny mangataka fanamasina avy aminao zahay mba hirosaka aminay tsirairay avy ka mimpanomponao izay tory ny teny apetrao ambavany ny teninao koa mitenena tompo fa voninkiany izahay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Asin'ny apôstôly toko faha-70. I Paoly dia tany Atena. Atena zany na i Minerva teo amin'ny mitôlôjia na filazana momba n'ireo Andriamanitra, angano momba n'Andriamanitra Grika. Dia andriamany bavy anankiray zanaky Jesy na i fils de Kronos. Teo amin'ny kolotsaina Grika dia mizara roa izy ireo, misy Grika Spartan, Sparta zany, Spartiate, dia misy ny Ateniana. Mizara roa ireo indraindray hitantsika amin'ny tantara, amin'ny geografia, amin'ny tantaran'ny antiquité na amin'ny film zany. Eto dia tany Atena i Paoly. Atena dia renivohitra ngeza be amin'ny tany miteny Grika, renivohitry ny filôzofia, renivohitry ny siansa, azadilona fa zany hoe ary Sokrata, Platon, Aristote zany dia any amin'ny 4e siècle na 304 talohan'ny Kristy zany. Ka tamin'ny andron'ny Kristy sy Paoly zany efa matanjaka be ny filôzofia Grika miely maneran-tany. Hitantsika zany filôzofia stoïque na filôzofie de portique satria ny dikany teny hoe stoa dia varavarana, porte. Ny epicuriam, ny platonisme tamin'izany fotoana zany. Paritika koa ny siansa izay tao amin'ny Grika nisy ny karazany université zany, ny médecine zany, ny astronome sy ny sisa zany, ny géométrie zany, ny dialectique zany, ny rhétorique efa fantatry ny Grika izany ary malaza zareo am'izany. Fa ny lafiny ara-pivavahana koa mampalaza ny Grika satria ny Grika ny manana andriamanitra maro indrindra. Misy andriamanitry ny lanitra, andriamanitry ny tany, andriamanitry ny rivotra, andriamanitry ny ranomasina, andriamanitry ny toka, andriamanitry ny fitiavana sy ny sisa.
tadifa ny teny hoe baccalauréat avy amin'ny teny hoe bacchus Andriamanitra nitoka zany bacchus zany dia amin'ny teny Dionysios moa izy amin'ny teny grika fa amin'ny romana izy bacchus dia be dia be mizavatra tenenitsika reo zany Andriamanitra grika Mars zany Andriamanitra ny grika zany Mars zany fa Ares ny tena anarany raha amin'ny teny grika fa Andriamanitra ny grika ihany manko ny novaine romane dia novaine ny anarany Jesy aminy natao hoe Jupiter amin'ny romane reny anarana planeta sy ny sisa Mercure sy ny sisa rany Mercure zany Hermès ny tena anarana amin'ny teny grika ireo zany no tamin'ny andron'ny Paul mbola nivavaha zay le resaka eto gaga i Paul nahita tsangam-bato maro samihafa altara maro be eraky ny Atène ho an'ireo andriamanitra samy manapitra ny azy ao ny Apollon ao ny Neptune ao ny Zeus sy ny sisa tamin'ny andron'ny grika romane tena mpivavaka reto olona reto Paul apôstoly zay aloha fa mahafaly hoe mpivavaka reo fa rehefa jereny reo dia mivavabava-pona ihany tahaka ny malagasy ihany vitsy ihany ny malagasy miteny tsy mpivavaka daholo ny malagasy na ny mpangala tromby na ny mpangala trolona na ny mpangala bola na nina mpivavaka daholo ao mpiangonana daholo zareo rehefa lahady vakitsika ny asina apôstoly toko 7:20 ny andininy 7:20 asina apôstoly toko 7:20 andininy 7:20 aonao sisa ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra ka izay vavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izay nitoriko aminareo Paul apôstoly rehefa tonga teo zany Paul ka nanazava dia veriny hoe filôzofa Paul moa filôzofa marina tokoa na mitondra fivavahana hafa ny asany ateniana tamin'izany fotoana zany dia pikaroka fahalalana raha vao miteny fahalalana ao dia atsangany olona mba hoenona angamba misy zavatra vaovao ndray eto androany ny teny hoe areopago zany dia miteny hoe ares de pagnos zany hoe tendrombohitra kely hill of Mars zay amin'ny teny anglisy zany hoe tendrombohitry avonan'ny Mars na avonan'ny Ares eo zany mitoerina fizarana fahalalana raha amintsika kehitriny zany mitoerina fanaovana thèse zany io zany raha vao misy fahalalana zany tiana ampitaina zany eo amin'ny areopago zany amin'ny teny avonan'ny Ares zany no anaovana azy ka ny anao Paul apôstoly ny zavatra toriko eto na toanako eto dia misy Andriamanitra zay ivavahanareo nefa tsy fantatrareo zany hoe mivavabava-pony ianareo ny dika leo Andriamanitra tsy fantatra zany misy altara be dia be mbola tsy afa-po ihany ny grika amin'ny Andriamanitra efa maro be fa manasina anankiray hoe sao dia misy anankiray mbola tsy fantatra ka aleo sina altara ihany ho anazy sao dia mbo tezitra izy 𝗥𝗘𝗛𝗘𝗧 zay misoratra eo zany hoe ho an'Andriamanitra tsy fantatra misy manao fanatitra zany eo misy mivavaka eo zay nateritra ny Paul ary mivavaka ato dia jereny Paul Andriamanitra be dia be ty anankiray tsy fantatrareo ty ngamba no anao Paul apôstoly ka ity no azavaiko aminareo manatitra zavatra eo ho anao koa androany dia niafatra hoe sao dia mivavabava-pony ianao fantatrao ve Andriamanitra ivavahanao ary zany tsy mampaloso ny fiangonana ary zany mabetsy andao fa anatin'ny fiangonana feno olona mamoatsampona satria mivavabava-pona tahaka ny grika ihany ny malagasy dia anisan'ny peuple religieux homo religieux fa tsy homo sapien ihany zany hoe mivavaka izy zany animal religieux mivavaka izy fa ny ankamaroany dia mivavabava-pona ohatrany dia anazavany Paul tsika tahaka nahoana le Andriamanitra ivavahantsika zay le hovaliana amin'izao fampianarana izao ny zavatra voalohany asehon'ny Paul dia Andriamanitra mpahary sady mpamelona zany vetsy efa hay foana zany fa ahoana ny anazavany Paul azy sao dia mba diso koa ny ianao andeha raisitsika isany andininy 7:20 zao ny vakitsika andininy 7:20 vakitsika manao hoe zay aloha zany ny voalohany ary io efa haitsika tsy anjera Andriamanitra tompony lanitra sy ny tananao rehetra ny olona rehetra mahafantatra an'izany Janoary anabo Janoary ambany sy ny sisa ohatra mitovy aminy fa saingy azo adinoina fa misy toy ny hoe tsy mitoetra amin'ny tempolo na atao tanana izy
raha zavatra namboariny tanana tsy mijanonao izy, tsy voafetra amin'ny toerana sy ny fotoana izy fa ambony ny toerana sy ny fotoana. Andriamanitra zany tsy anatin'ny kronolojia antsika fa ivela amin'ny tantara sy ny fotoana, fa Andriamanitra mitsofoka amin'ny tantara, tsy misy notion du temps ao anatiny. Zany hoe dikan'izany koa Andriamanitra dia tsy tavela mihidy anatin'ny zavatra namboariny olona tanana, fa be dia be n'Andriamanitra idina anaty lavabato, mihidy anaty boaty, mihidy anatin'ny trano doany sy ny sisa. Ary indraindray idinao anatin'ny chapelle ato, rehefa mirava amin'ny fotoana azy Andriamanitra ao tavela anatin'ny chapelle, tsy miaraka aminao mody, tsy tafiditra anatin'ny tokantranonao, tsy miditra amin'ny fidiram-bolanao, tsy miditra amin'ny politika anao, tsy miditra amin'ny antoko misy anao, tsy miditra amin'ny foko misy anao. Ngama tsisy manao an'izany atao, tsisy moa. Fa zay le Andriamanitra. Ary zay le efa tahidinao ato Andriamanitra dia ianao le tsy mahafantatra azy, ianao le mivavabavapoana satria n'Andriamanitra ao tavela atao amin'ny chapelle. Rehefa mirava tsisy dirany intsony ny fiainanao. Ary zay le mampieritreritra sao dia mba ianao koa le mivavabavapoana. Tsy miditra amin'ny fanapahan-kevitra ao izy, tsy miditra amin'ny fitaizanao ny zanakao izy, fa dia laisser passer, laisser faire. Tavela ato le Andriamanitra, tsy zay le Andriamanitra ivavahanay ho Paoly, manaraka anay isanandro ary miaina miaraka aminay, mijery ny fiainanay, mandinika anay, miditra amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fiainanay, fa tsy tavela amin'ny tempoly namboarina tanana. Misy manko ny tempolin'ny Zeus, ny Apollon, misy ny tempolin'ny Diana na Artemis ao anatin'ny 7 merveilles du monde, fa tsy zany ny Andriamanitra ivavahanay. Ampahany ihany zany antsika mieritreritra hoe sao dia mba izany. Ary zany mahatonga ny olona maro mivavabavapoana, mazoto mankany am-piangona araka ny resahana, fa mangalatra koa latsinainy, satria tavela any le Andriamanitra, tavela any le Andriamanitra. Ka aza kitikitihana ny momba anay, momba ny toe-karainanay, momba ny zao anay, aza kitihinao Andriamanitra, fa ianao mijanona ihany etsy. Andininy 20 vakitsika ary sady sy tompon'ny tanan'ny olona to mila zavatra, fa izy ihany no manome zao rehetra zao, aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra. Rehefa manompo azy koa tsy tahaka nareo io, ka Andriamanitra mila sorona mandrakariva, mila tambatambazina mandrakariva, tsy ohatr'izay. Ny Andriamanitra maka matetika rehefa matezitra kalimena kely, ary fomba tsika malagasy ianao vijoro kely fa naka olona indray le rano, zay moa le fanao mamono kely ary ambomangary sy ny takan'izany, kalimeko kely Andriamanitra fa ka itsy paracetamol, nitsokely paster ivavy ohatrany manahirana izy ty, rehefa salama tsy raraina Andriamanitra, tsy zay. Ary tsy to mila zavatra Andriamanitra zany, tsisy zavatra anambatambazanao azy, tsy tanany olona mila zavatra. Ino moa ny dikan'izany? Tsy tambatambazanao amin'ny vola, aman-karena sy ny sisa Andriamanitra. Andriamanitra tsy mila rakitra, oka zava koa ny resaka, fa ny fiangonana no mila rakitra. Vidianany savoka, anaova ividianany divay mpandraisana, ameloman'ny pastera, andefasina skoto milasya, fiangonana no mila an'io. Andriamanitra tsy mila an'io, oka zava tsara rehefa tsy anao no aza manao, fa Andriamanitra tsy mila an'io. Porofon'izany tsy pazambona nge raha misy alaina ny re ary sahoana izy ianao. Ary zay le Andriamanitra tsy mila zavatra, tsy tambatambazanao amin'ny zavatra, fa maninona nefa ny manatitra zavatra? Sotra kely, izy ny tompony zavatra rehetra io, izy ny mpanome, zany midika an'io. Anazy daholy le anao io, fa tsy le ary zato misy sarina fiangonana ihany no anazy. Sa tsy zay moa misoratra amin'ny sary amin'iny moa? Sy hoe le ary zato hoe raha tsisy sarina fiangonana. Anazy daholy ny zavatra rehetra. I Andriamanitra dia tahaka amin'ny ao an-tokantrano, anareo zanaka,
mahaiza manome zavatra ho an'ray aman-dreninareo. Fa ianareo raha mbola tsy miasa ka manome azy goûter na manome azy cadeau, avy taiza ihany nazahoanareo n'le vola, tanareo fa hainareo avy taminazy ihany. Ny azy ihany no anajana azy. Ary zay mahatonga azy tambatamazana amin'io. Tahaka ny mpivady ao an-trano, ny karaman'le ramose ny mena ny madama manontolo dia izy madama hoe ty ny ara-bizany de paosiny se, fa tsy hoe izy rehetra ngaty, fa manome izy mariky ny fitiavana fa avy tany ihany inona alainy. Ary zay le toetra n'Andriamanitra eto, ka aza mampifilafila amin'Andriamanitra mihitsy ianao fa tsisy ilany an'io. Fa izy nanome, ary ambonin'izany nomeny, inona avy izy? Aina sy fofonaina ary zavatra rehetra amin'ny Jehovah amin'ny tany zay rehetra ao aminy. Ka izy ianao no mila fila n'Andriamanitra. Ary zay koa tsy azy olona mivaboka mivavavavapoana satria manam-tena nampitaman'Andriamanitra amin'ny zavatra hita maso. Tsy zay le Andriamanitra, tsy zay le Andriamanitra. Raha tsy zay ianao diso koa ianao, tsy zay le Andriamanitra. Ary zay rehefa mahavoan'ny sasany manome be amin'ny fiangonana, niantoka ny karoan'ny fiangonana, niantoka rihana, dia avao mitabataba hoe tsy izany natao amin'ity fiangonana ity pastera. Fa izy ianao no an'izany amin'ny pastera na amin'Andriamanitra. Fa nga anao rehefa nandoha be tao dia milaza hoe zao no ataon'Andriamanitra, tsy tambatambazanao amin'izany izy ka ianao ibaiko na ny Andriamanitra na mitoroteny na ninony tsy afaka manao an'izany ianao. Satria izy ny tompony zavatra rehetra ao aminao io, fa ianao nanome ampahany. Andininy fahenina amby roapolo sy ny andininy fahenina amby roapolo no hovakintsika indray. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny ray avy dia namponenina ambonin'ny tany rehetra. Avy amin'ny anankiray ihany, avy amin'ny Adama sy Eva zany. Namoronon'Andriamanitra tamin'ny tilikambo Babely izy nizara teny. Ny olona tamin'ny voalohany ray fiteny ihany, taorian'ny savodrano Noa, teny pirenena ray ihany. Fa rehefa avao nizarainy misy dikany, nomeny teny maro samihafa dia manjary misy teny maro samihafa amin'ny olona. Nomeny tany petrahana ny anatsimo, ny anavaratra amin'ny olona. Nisy mainty, nisy fohy, nisy lava, nisy fotsy, nisy voafetra amin'ny fotoanandro, ary ny monina n'izao, misy tatsimo, misy tavaratra. Andriamanitra ny mandamina n'izany rehetra zany. Ary zany tsy ny olona very olona hoe circonstance mandeha ho azy, tsy mandeha ho azy zany fa namboarin'Andriamanitra. Inona ny antony namboarany azy? Hitantsika amin'ny andininy fahafito amby roapolo vakintsika. Raha tahiny mba hitady an'Andriamanitra izy, raha tahiny. Ny antony zavatra rehetra nataon'Andriamanitra amintsika tsirairay dia mba hahatonga anao hitady an'Andriamanitra. Ary zay tsy azon'ny olona mahatonga manome tsiny lava. Nataon'Andriamanitra mainty ianao mba hahatonga anao hitady an'Andriamanitra. Nataony pota kely mba hahatonga anao hitady an'Andriamanitra. Nataony lavabe natonga anao iondrika hitady an'Andriamanitra. Nataony malagasy ianao na mba hahatonga anao hitady an'Andriamanitra. Nataony safitra ianao nahatonga anao hitady an'Andriamanitra. Tsy napetrany tany Kanada ianao fa teto mba hahatonga anao hitady an'Andriamanitra. Zay ny antony, ary zay ny tsy tsapan'ny olona. La ny andro manome tsiny, mifanome tsiny amin'Andriamanitra, misy antony. Sahirana ianao natao hitady an'Andriamanitra, manam-bola be ianao natao hitady an'Andriamanitra. Amin'ny toerana misy anao, amin'ny fahefanao, amin'ny grady misy anao dia natao hitady an'Andriamanitra. Zay natao ntsika zany manatao hoe semaine religiomaine. Ao anatsika misy voa atao hoe voan'ny fivavahana, ary zay mahatonga antsika miteneniko teo animal religieux. Ny olombelona dia natao hitady an'Andriamanitra mandrakariva, fa ny fomba hitadiavany azy no tsy mety. Fa ny ateisme dia zavatra foronina terena fotsiny, fa ny olombelona on est né religieux. Raha aterinao anaty ala any zanakao miverena 20 taona fa misy Andriamanitra ivavahany iny, mety tsy mitovy amin'ny anao. Fa ny olombelona zany dia mitady an'Andriamanitra foana, satria misy natao hoe 𝗧𝗢𝗙𝗊𝗐 na voan'ny fivavahana ao anatin'ilay olona. Ka mitady an'Andriamanitra foana izy ozy izy. Raha tahiny ka mahatsapa an'Andriamanitra tsy lavitra.
zay ny teny ho akaiky atsika izy tsy lavitra fa satria izy no manao ezaka manatona atsika fa tsy tsika no manao ezaka fa izy nanao ezaka taloha ary zay le Andriamanitra zay ary raha zay natao dia betsaka marina ny olona mivavavavam-pony na ao anatin'ny fiangonana ary amin'ny 7 vakitsika fa izy no ivelomatsika ietsentsika iainatsika araka nataon'ny sasam-panao tonikira aminareo terany koa isika misy iran'olona zany a tamin'ny tany miteny grika zany terany koa isika zany hoe zanak'Andriamanitra isika inona raisin'ny Paoly hoe Andriamanitra mampivelona atsika izy no mampietsika ny zavatra rehetra izy no mampiaina ny zavatra rehetra ary izy ny ainatsika izy no mahatonga nateo être izy ny fisina ary zay le Andriamanitra zay ary na ny sary ny fiainantsika dia manao an'izay raha mbola zazakely ny olona betsaka ny tiana atao fa tsy vita raha mipetraka ambony latabatra izy dia tian'ray ilay sotro dia jereo fa tsy maharay ilay sotro dia imezy atsika tsy afaka mihetsika firy ny tanany tsy voabaiko ny tanany fiainany zany rehefa mialehibe izy hainy zany rehetra zany matanjaka izy fa rehefa miantotra nefa izy manao inona indray ilay tanany tanao fa miverina any indray izy manomboka tsy afaka manify kely le fe tsy afaka manjoko sinsisa izy ny velomatsika sy ainatsika ary zay le Andriamanitra zay ary zay mahatonga ny Paoly apôstôly teny mivavabavapona rehetra tena ihany tsy fantany io vavahana io fa mbony vavahana mba mivavaka ihany nefa tsy fantany ary zay le zavatra voalohany hoe iza le Andriamanitra ivavahanao Andriamanitra pahary sy pamelona ngeza be ny zavatra ratin'izany fa tsy zavatra tsotsotra fotsiny eny Andriamanitra nariny lanitra sy ny tany nahary tongotra matany dia vita an'izay misy zavatra maro be ao ambadika izany resaka izany Andriamanitra tsy tambatambazanao Andriamanitra tompony zavatra rehetra Andriamanitra izay mandidy mandamina ny fiainany tsirairay ka mahatonga ny olona hitady an'Andriamanitra amin'ny fiainany manontolo fa ny zavatra faharoa dia izao Andriamanitra mandidy sy mitsara vakitsika indray ny 720 sy 720 aoana ozy izy ary satria teraka Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba n'Andriamanitra nataontsika tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsaina misy zavatra tsy mety amin'io Andriamanitra io ny fomba n'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra amin'ny divinité zany dia ataontsika mitovy amin'ny resaka volamena mitovy amin'ny sampy mitovy amin'ny volafotsy mitovy amin'ny vato voasoratry ny olona vato fanaovana magia zany sinsisa tsy mety ho Paoly apôstôly raha ampiarahanao amin'ny sampy izy raha ataonao ambany noho ny fahaizanao izy tsy mety ho Paoly apôstôly tsy zany le Andriamanitra tsy nitoeranao ny fahaizanao na ny fahefanao no ambony no Andriamanitra fa be dibe nge manaiky hoe ambony Andriamanitra fa nga izy miraharaha amin'io tsy mety ho Paoly apôstôly fa izy dia Andriamanitra mandidy sy mitsara 7 ary vakitsika ary Andriamanitra ny tsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka zay le izy zay vokatra zay tsy fahalalana zay Andriamanitra mandefitra fa ankehitriny fa mahalala ianao mody mivavaka io magnano am-piangonana io misefa zay aty mahalala zay mahalala amin'ny tokony atao mandidy ianao hibebaka izy zay midika ary didy io fa tsy fiangaviana ary tsy manampitamby Andriamanitra eto fa miteny mandidy ny olona rehetra izy hibebaka tsy afaka miara-monina amin'ny faratsiana Andriamanitra ary zay be dia be ny olona te milaza zanak'Andriamanitra milaza zanaky ny fiangonana fa mpangalatra mpanodikodim-bola sy ny sisa tsy afaka miara-monina amin'izany Andriamanitra fa mandidy ny olona hibebaka ka tsy safosafonao Andriamanitra tambatambazanao ka aloha Andriamanitra fa za miteniteny momba amin'ny fidiram-bola anay tsy zany mandidy ny olona rehetra izy hibebaka ary didy io fa tsy fiangaviana satria tsy maintsy ampibebahana ny fiangonana tsy ny jiosy ihany fa ny rehetrarehetra ary mibaiko ianao izy fa tsy manampitamby izy misy manko ny olona te tambatambazana te ampiangonana azafady tsy nandeha mitamby ianao na le aokaty fa hitory ny fibebahana miainanao tsara tsy miainanao tsara fa zay baiko io dia lazay fa tsy misoratra eo koa zany
io mazava be na mididi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao izy be niza olona rehetra amin'izao tontolo izao fa tsy olona anatin'ity chapelle ty ihany mazava tsara isoratra io ny olona rehetra amin'izao tontolo izao no torina asaina mibebaka fa ratsy totra mazava be isoratra io izy satria maninona ozy izy hitsara izy andininy faraiky amin'ny telopolo vakitsika satria izy efa nanendry amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy anankiray voateny ko efa nanome vavolombelona nampiny ny olona rehetra izy ananganany azy tamin'ny maty nanendry andro hitsarana izy ka tsisy hafa miala amin'ny fitsarana io ary zany mahatonga azy mandidy ny olona rehetra hibebaka so menimenina indray ianao amin'ny andro fitsarana efa voatendry ny andro hitsarana zao tontolo izao misy farany zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao fa mandidy izy mba hibebaka satria hitsara izy ary zany lazaina amin'ny Jeremia 10 sokavantsika ny Jeremia 10 ny andininy fahenao tsy misy tahaka izay anao lehibe ianao ary lehibe amin'ny heri ny anaranao tokony atahotra amin'ny olona rehetra Jeremia fa tsy tahaka ny volafotsy io izay azo amboarina ho sampy volamena namboarina dia asiana lamba fatorina lamba ny vody azo sy ny sisa manga voloparatsy izay fa Jehovah Andriamanitra velona mandrakizay ny Andriamanitry ny olona rehetra mandalo zany Jesy zany efa tsisy mibabaka amin'izany tsona Paulon zany nalaza ne zany tamin'ny andron'ny Paul zay le hoe efa nivalo zany ny androny Egyptiana zany Osiris zany nalaza ke zany tamin'ny fotoan'andro efa tsy ao tsony zany misy karazany fivavahana be dehibe zany tety ambony tany efa tsy ao tsony zany amin'ny 1:10 izy mitenany zany vakitsika ny 1:10 amin'ny Jeremia 10 zao no lazainareo amin'ireny ny amin'ny Andriamanitra zay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany dia ho levona tsy ho amin'ny tany ety ambany lanitra ireny mazava be zany mandalo ny Andriamanitra ny olona rehetra mandalo fa Andriamanitra ny maharitra mandrakizay ao anaty ary zay no fanentana nataon'i Jesu Kristy amin'ny vavaka amin'ny Jaona 7:10 Jaona 7:10 amin'ny fitsarana io ny tena tanjon'ny Kristy dia hiaraka aminy anan-danitra isika kanefa mila mibebaka aloha Jaona 7:20 io ny tanjon'ny Kristy amintsika ahoana ozy izy ray eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy mba hita ny voninahitry nomenao ahy izy fa efa ty ahy ianao fo mbola tsy ary ny fanorenan'izao tontolo zay ny tanjon'ny tompo aminao rey eo tiako izy ireo anatin'ny chapelle ireo mba hiaraka amiko ahita ny voninahitro any amin'ny toerana zay efa nomenao ahatra zay nanorenan'izao tontolo izao zay ny tanjon'Andriamanitra fa rehefa tsy mitovy amin'io ny tanjonao tsy mivavabavapoana ianao any an-danitra mitanjona miaraka amin'ny Kristy 20 amin'ny Jaona 7:20 vakitsika re maro no tsy nahalalanao zao tontolo izao fa izaho nahalalana ary reto efa mahalala fa ianao no naniraka ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola hampahafantariko ihany mba ho amin'ny fitiavana zay nitiavanao ary zaho tsy mahalala ny Kristy zao tontolo izao tsy mahalala n'Andriamanitra amin'ny olona mivavabavapoana amin'ny olona fa ireto efa mba mahalala ho Jesosy ianao koa tiany Jesosy ahalala fa sao mba mivavabavapoana ampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ny zany hoe mitohy ny fahafantarana fa tsy mijanona aza mijanona amin'ny fahalalanao talora efa la amin'ny andro fa mitohy mia mahalala trany ianao ampahafantarina trany fitoira le hoe efa nampahafantariko azy fa mbola ampahafantariko azy tsy mitsahatra ny fanambaran'Andriamanitra amin'ny tenany ka mila ampahalalana ny olona izany mba hahatonga azy tsy ho very amin'ny fitsarana ho avy ka mampitarina antsika amin'ny tompo mba tsy hivavabavapoana tahaka ny Atenianina tamin'ny andron'ny Paoly fa mitary tsara inona midikany hoe mpahary sy mpamelona zany fa tary tsara inona midika Andriamanitra mandidy sy mitsara izany sao dia lany andro mivavaka tato nefa tsy tafiditra akory rehefa tonga ny fitsarana fa ianao kosa ho ny tompo tiako ianao
mba hitoetra miaraka amiko any amin'ny voninahitra izay nomeny Tompo any an-danitra, dia hiaraka amin'ny Tompo mandrakariva isika. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia mahatsiaro isika fa tsy tanteraka ary nania sy teo anatrehan'Andriamanitra. Andeha hiombona amin'izao vavaka fifonana izao isika ry havana, hivavaka isika. Andriamanitra rahay zanaka fanahy masonao, rehefa mandre ny teninao zahay, dia torotoro ny fonay, levilevi ny fanahinay, ary mahatsiaro zahay fa tsy mendrika eo anatrehanao. Andriamanitra Tomponay io, misaotra anao nefa zahay, satria noho ny fitiavanao, noho ny famindraponao, dia tao aminao mandrakariva izahay mba hiverina aminao. Ko ankehitriny ary Tompo dia ambaranao indray ny sitraponao izay mampafantatra anay ny Andriamanitra pahary ny lanitra sy ny tany anao, Andriamanitra mpamelona anao. Ka tao anatin'izany no nanambaranao fa ianao ilay Andriamanitra eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Andriamanitra Tompon'ny fahefana rehetra, ka mifona aminao zahay, fa teo amin'ny fiainanay dia misy fotoana zahay manandratra ny tenanay mihoatra anao Andriamanitra. Teo amin'ny fiainanay dia tonampifilafilanao zahay tamin'ny endrika maro samihafa sy ny fiheverana samihafa, hoe izahay dia manam-bola, izahay dia manana maizy azy anay, izahay dia manam-pahaizana, kanefa tsy misy mihoatra anao Andriamanitra. Ko mifona aminao zahay, mamelany elokay, mamindra fo aminay. Fa eto kosa Andriamanitra no mifona aminao, fa teo amin'ny fiainanay, teo amin'ny asa mandraranay, any amin'ny sehatra misy anay tsirairay avy ireny, dia tsy tsaronay ary adinonay mihitsy fa ianao Andriamanitra Tompo hivavahanay, ianao Andriamanitra Tompo miaraka aminay. Fa any amin'ny toeram-piasanay tsirairay avy any indraindray, dia tsy manao ny sitraponao zahay, miaina amin'ny laingy zahay, miaina amin'ny fahalovany zahay. Ko mifona aminao zahay Tompo, fa indraindray eto amin'izao tranonao izao ihany zahay no toa mahatsiaro anao, fa rehefa miala eto zahay dia adinonay ianao. Mamelany elokay Tompo, mamindra fo aminay. Noho ny teninao izay miantso anay, mandidy anay mba hibebaka, satria Andriamanitra mandidy sy mitsara, mitaona anay hibebaka ianao, dia indreto izay Tompo miakoka eto am-pototry ny azo fijalinao, mifona aminao, mibebaka aminao ny amin'ny fahotana maro izay vita anay teo anatrehanao. Eny Tompo, maro tokoa izany, ka hifona anay teo anatrehanao, mamindra fo aminay, mamelany elokay Andriamanitra, ny amin'izay fomba sy fihetsika nataonay tsy araka ny sitraponao, ny amin'ny tsy fanajanay anao Andriamanitra masina sy Tomponay, dia diovy sisa saomadio zahay mba ho afa-keloko eo anatrehanao. Ankehitriny Tompo dia
mitalao aminao zahay, mianta aminao zahay, mba eno ny vavaka mangina mipolotra avy eo am-ponay, mangataka fifonana aminao. Andriamanitra rainay io, mino somatoko izay fa mindra fo ianao. Rehefa nay masina mpitarika anay io, mino somatoko zahay fa ianao no anazava ny fo sy ny sainay. Ry Jesosy Kristy Tompo, ilay efa nanolotra ny tena no famonjenanay. Mino zahay fa mindra fo aminay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy nivavahana toy izany. Amen. Amin'ny Tompo, ny Andriamanitra izay vavahantsika, ilay Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany, ilay Andriamanitra mandidy sy mitsara, dia Andriamanitra fitiavana ihany koa, mamindra fo izy, mamela heloka isanandro isanandro izy, ko ankehitriny raiso eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka omeny Tompo ho anareo. Avia ry fandahatra isika ho ny Tompo, na dia tahaka nijaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondro fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahadisoantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Noho izany fitiavan'Andriamanitra izany, dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, fa voavela sy voafava avokoa ny heloka ireo rehetra noho ny anarany masina. Aleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka, fitaka ny fanainy. Amen.
anderiavana ivavaka isika angataka amin'Andriamanitra izay mba faniriany fotsika ivavaka isika riavana. Andriamanitra ray sy zanakary fanahy masino, misaotra sy mankasitraka anao zahay fa tsaronay ankehitriny fa Andriamanitra tena tianay ianao, ary tsaronay ihany koa ilay hoe ny zanaka tiana no anarina, ary dia nanarinao zahay tamin'ny alalan'ny teninao, no tominao tamin'ny alalan'ny teninao mba handeha amin'ny fahamarinana eo anatrehanao Andriamanitra, mba hafantatra tsara zay antony ivavahanay, mba hahatonga anay tsy ho isan'izay mivavavavapona ka dia ho zavapona fotsiny ihany azakazaka ataonay. Dia misaotra mankasitraka anao zay Andriamanitra ho fatianao zahay, ary dia porofonao sy ahariarinao isan'andro san'andro izany, fa ianao ilay Andriamanitra pahary anay, ianao ilay Andriamanitra tompony fahavelomanay, ary dia ianao ilay Andriamanitra manaitra anay raha vao tonga ny maraina dia mifo zahay, mamakivaky fiainana zahay. Tsapanay ankehitriny fa ay ianao no anton'ireny rehetra ireny, ko misaotra anao zay Tompo, mankasitraka anao zahay, fa raha tsy ianao no momba anay dia asa efa nanahoana nga zahay, ko misaotra mankasitraka anao zay Tompo, fa ianao ilay tompony fahavelomana, ianao ilay tompony fiainanay. Fa misaotra sy mankasitraka anao koa zay Tompo, fa nampatsahivinao anay indray fa ianao lay mandidy sy mitsaraka amin'ny taonanay ibebaka, dia misaotra anao zahay fa tsy tianao ho very zahay, tsy tianao ho lavo amin'ny fahafatesany zahay, ka izany indrindra no mbola itomanao anay ibebaka, itomanao anay ihany koa iverina aminao Andriamanitra, ko izany no isaoranay anao indrindra fa tena porovom-pitiavana tsy takatry ny sainay izany. Mangataka aminao ary izay ankehitriny Andriamanitra, ny teny rehetra izay norenesinay mba ho tafalatsaka ao anatin'ny fonay ho tonga fiainanay, ka tsy tahaka izay nambary izay hoe raha miala eto amin'izao tranonao izao dia ho adino ato ianao Andriamanitra, fa tena iaina ny teninao zahay eo amin'ny fiainanay rehetra, ary iaina ny teninao zahay amin'ny ataonay rehetra naiza misy anay. Andriamanitra tomponay io, tsy efanay akory zahany, fa eto zay no mitaraina aminao, mitalao aminao, tario amin'ny alalan'ny fanahy masiny zahay, omeo hery zahay mba azonay mahatanteraka izany, ka ny fiainanay mba ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra Tompo sy mpamonjy anay. Mivavaka aminao ary izay ankehitriny Tompo, ho anay tsirairay avy zay tafavory eto anatin'izao tranonao izao, ianao Andriamanitra no omba anay tsirairay avy ny amin'ny fiainanay manontolo, ny faniriana sy ny fikasana ty anatinay tsirairay avy fantatra ao tsisy miafina aminao izany, dia ianao Tompo no omba anay, ianao mba hatanteraka izany araka ny haben'indra fo sy ny fitiavanao, ko dia ny fahasoavanao izany Tompo no angatanay rotsaka aminay tsirairay avy. Fa mivavaka aminao koa izay ankehitriny Andriamanitra ho an'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao hanome azy ireny ny fahasalamana indray, ka ody indray ho amin'ny fiadananao sy ny fahasoavanao anay izy ireny. Eto koa ny tsaronay Andriamanitra, reo izay nozoim-pahoriana, ianao hampionona ny fo maratra, ianao Andriamanitra hanome fanantenana velona mba tonga azy ireny hiantoraka aminao Andriamanitra amin'ny fiainako aviny rehetra. Fa mivavaka aminao koa izay Tompo ho an'ireo mpanomponao izay nandray fahasoavana avy aminao, ianao Andriamanitra no niavian'izany fahasoavana izany, ka misaotra anao zahay, ary mametraka ny fiainan'izy ireny eo ampelantananao zay Andriamanitra, mba ho feno ny fahasoavanao sy ny fiadananao hatrany ane, ka mba ho vavolombelonao marina amin'ny ataony rehetra. Andriamanitra rainay io, fantatra ao tsisy miafina aminao ihany koa ny firenenay, ianao Tompo no handrotsaka ny fiadananao, fa ianao ihany koa Andriamanitra no hitarika ny tsirairay avy mba handeha amin'ny fahamarinana eo anatrehanao Andriamanitra. Dia mahatoky sy mino zay Tompo, fa ianao ilay manana hevitra hiaverana anay, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hananana fanantenana ny amin'ny farany. Dia izany izay rehetra mahasoa anay Andriamanitra no angatahanay eto anatrehanao, mety maro be ny fanirianay, tsy hiaro voatononay izany kanefa mino sy matoky izay,
fa ianao ilay Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra pahary anay, mahafantatra izay rehetra mahasoa anay, dia mangataka izay mba ho tanterahinao izany araka ny habeny indra fosiny fitiavanao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny ivavahanay toy izany misaotra Tompo. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, andesika hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra fa izy ilay Andriamanitra pahary atsika, izy ilay Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Andeha ho ambarantsika eo anatrehana izany finoantsika izany amin'ny alalan'ny fiarahantsika manonona ny fanekam-pinoana laharana fahaefatra manao hoe: manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe: sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe: sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe: sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe: ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe: tompoko sy Andriamanitro. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Misy ireo havantsika izay manolotra zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa, mahafantatra ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ka dia rosony zany no amin'izany sakramenta masina izany izy ireo. Valamy 720 ny andininy voalohany sy ny faharoa dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Antsika reto avantsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramenta masina. Hoenontsika ny teny fanorenana izao sakramenta izao. Hoy Tompo: efa nomenany ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany, ko mandehany ianareo. Atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary ino izany momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy taranako mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany ravana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, ho valianareo araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ity zazy ty ho Andriamanitra raintsika va ianareo? Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky, ahatonga anareo fianarana ho an'io zazo io amin'ny andro mpiainanareo rehetra? Ekenareo va nantetarany fiangonana amin'ny zazo io ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, hitomboana amin'ny fahalalana izao fahasoavana lehibe izao, hanekenan'i Jesosy Tompo ahazo hery izy handany asan'ny Satana rehetra? Ento. Vonona hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka, ary ampiditra azy ho isan'ny mpianatra sy kolalady va ianareo? Ento. Ekenareo va nampianatra azy ny antony izao fanaovana batisa izao, ary ezaka ka tonga azy ho mpanefana samin'ny Tompo? Ekenay. Okarnareo todika amin'ny fiangonana na mafampahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanaka eo an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky,
mba hahatonga anay ho fianarany zanakay amin'ny andro mpiainanay rehetra. Ekenay ny hanaterahany fiangonana aminy zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny an Jesoa ho tompo mba hahazoany hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekolalahady zahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ezahinay ny hitaona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hanatanterahana izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra mangataka antsika fiangonana hitsangana angataka ny herin'Andriamanitra eny ame 12 ny faharoa sy ny fahatelo. Andriamanitra raitsy toa tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay ny teny fampanantenana izay nomeny tamin'ny nanorenan'ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao izay Andriamanitro manatrehanay. Aoka ny fanainao masina ny mehery ny asa rehetra izay tanterahinay atao mpanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza izay atao batisa ity ane ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy tompo ara-piraiso endrika aminy no ny asan'ny fanainao masina izay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Andriamanitra rainao eo faly misaotra anao koa zahay fa tanteraka ny fanirinin'ny reto ray aman-dreny ireto satria miombonay ianao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ary isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana aminao tompo dia mba hitahirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny tompo, ampio ihany koa ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena izay efa natao teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra ataon'ny ray aman-dreny ary indrindra ny ezaka ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Ankatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay izany vavaka izany. Amen. Tony maefa iantsa fifaliana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hony tompo, anaka aza matahotra. Efa niantso ianao efa niantso ny anaranao ay ianao.
ny zanako sy ny asan'ny tanako ho adidiko iaminy. Ento ka ty zao tsara izao zazy zao fa zanak'Andriamanitra. Amen. Firana fanampiny fahatelo no ataontsika. ho aminareo rehetra ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao iray izao marain'izao avy ampitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Mahakasika ny fandaharam-potoanan'ny 𝗧𝗢𝗎 19 ny alakamisy 9 Janoary, komity lehibe ny 𝗧𝗢𝗎 atao eny amin'ny 𝗥𝗘𝗛 Antsahamarifoza finoana. Ny sabotsy 12 Janoary, komity lehibe ny 𝗧𝗢𝗎 ho tanterahana eny amin'ny 𝗥𝗘𝗛 Andravoahangy-fivavahana. Isaorana ny tompo fa totoza soamantsara ho maly sabotsy tontolo andro ny fampiarabanana tratry ny taona ny fikambanan'ny diakonina sy loholona. Isaorana ihany koa isika rehetra izay tonga nanotrina izany. Ho tanterahana ny alahady 7 Janoary avy izao ny fivoriana ara-potoanan'ny birao sy ny mpihevitra-rà. Ny an'ny biraon'ny fiangonana amin'ny 8 maraina, ny mpihevitra-rà amin'ny 7 maraina. Manantena ny fahatongavantsika rehetra. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Anio hariva amin'ny 3 ora tolakandro no fampiarabana natratra ny taonan'ny sampana sekoly alahady. Izany ho tanterahan'ny mpianatra, ny mpampianatra ary arabana ihany koa ny ray aman-dren'ny mpitandrina. Manao tenue ny mpampianatra sy ny mpampianatra polo fotsy, ny mpianatra t-shirt fotsy. Ao aorian'io fampiarabana io dia mijanona daholo ny mpampianatra rehetra fa misy zavatra maika hodinihana. Ny rantsana taniketsa rehetra dia mianatrira ny sabotsy 12 Janoary amin'ny 10 ora maraina.
Avy amin'ny sampana Dorcas. Ny fampiarabanana tratran'ny taona 2024 ny sampana Dorcas dia atao ny Alahady 7 Janoary ho avy izao aorianan'ny Fanompoam-pivavahana. Ko manasa ny mpitandrina rehetra eto amin'ny chapelle militaire, mibirao ny fiangonana, ny renim-pia ary ny mpikambana rehetra. Iangaviana isika sampana Dorcas mba hijanona kely rehefa mirava ny fiangonana ifampiresahana mahakasika ny fandaminana amin'izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny sampana tanora kristianina, mamonjy antsakira eny Ivato ny korala ny 𝗏𝗏𝗛𝗏 amin'ny rora latsaka fiva fiangana eto am-piangonana. Manolotra fampianarana ho antsika tanora eto amin'ny fiangonana ny 𝗧𝗢𝗙𝗏𝗘. Izany dia iarahana mpitandrina ny Alahady 7 Janoary ho avy izao amin'ny 3 ora sasany 𝗏𝗏𝗛𝗏. Izany dia mitondra ny lohateny hoe tanora manoloana amin'ny filan'izao tontolo izao, tongava maro. Mikarakara opération 𝗏𝗏𝗛𝗏 ny 𝗧𝗢𝗙𝗏, jifaina izany amin'ny vidiny 10,000 ariary ary raisina ny Alahady 7 febroary. Mankasitraka anareo mpianakavy ny finoana amin'ny fanohanana ny asa. Efa afaka raisina any am-piambana ny tapakila. Avy amin'ny sampana VFL, finaritra anio Alahady 12 Janoary ny farafisoratana anarana ho an'ireo ray aman-dreny maniry no tolorana ny solom-body akoho amin'ny Alahady 7 Janoary ho avy izao. Isy toerana manokana atokana ho azy ireo, koa iangaviana izy ireo hamonjy izany toerana izany. Mivory ny birao ao aorian'ny fotoam-pivavahana anio maraina. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny sampana mpanazava stily, ampatsahivina isika komity mpivondronana, mpiandraikitra ary sakaiza fa ny 𝗏𝗏𝗏𝗏 manomboka amin'ny 3 ora no anatanterahana amin'ny fivoriana izay tokony natao omaly sabotsy fa 3 volana, manantena ny fahatongavantsika maro. Avy amin'ny komity teknika, iangaviana ireo mpikambana amin'ny komity teknika mba hanantona ny tonton hery ao ambony rihana ao aoriana fanompoam-pivavahana izao maraina izao. Misaotra tompoko. Avy amin'ny safifa, finaritra, araka ny tetiandron'ny sampana dia ho tanterahana anio ao aorian'ny fanompoam-pivavahana maraina ny fampiarabanana tratran'ny taonan'ny sampana. Atao izany ao amin'ny sous-sol ary anasana ny ray aman-dreny mpitandrina rehetra sy ny filohan'ny fiangonana ombambady avy. Rakim-pisaorana. Salamo 7:2. Misaoran Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Fisaoran'Andriamanitra noho ny fitahiny ny ankohonanay, atolotra ho an'ny mpitandrina telo amin'ny rahalahy. Salamo 4:3. Manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina ka misaora an Jehovah. Noho ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny tompo anay dia manolotra rakim-pisaorana ho amin'ny mpitandrina telo amin'ny rahalahy, mangataka vavaka sy hira fanampy ny 7. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ianao no naharin'ny saina mampanahiko sy namolavola tao an-kibon-dreniko. Zava-mahagaga ny asanao ary ekeko mihitsy izany. Salamo 5:30 ny 7:12 sy ny 4:12. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny sampana sekoly Alahady. Dia toy izany indray vaovao iray ry havana, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Tsy mba miala amin'ny fitsipiko aho fa ianao no mampianatra ahy. Salamo 7:1 andininy fa 2:1. Izany teny fanevan'ny jobily fankalazana fa 70 taona ny sampana sekoly Alahady. Izany ry havana no entina miarabantsika mpianakavy finoana eto amin'ny chapelle militaire protestante Apahibe. Mijoro etona ny tenako hanamafy ny fanentanana efa nataon'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny filohan'ny sampana sekoly Alahady ny amin'ny fiantsonantsika fiangonana irotsaka ho komity sy birao amolavola ny asa rehetra ho tanterahantsika. Natevin-darana ireo mpampianatra sekoly Alahady amin'izao fankalazana ny jobily izao. Ao ianareo ray aman-dreny mananjanaka ao amin'ny sampana sekoly Alahady. Ao ianareo rehetra efa nandalo ny ara-nanompo tao amin'ny sampana, ireo filoha mifandimby teo aloha na ireo birao teo aloha ary koa ianareo mpianatra manam-panindrina handray andraikitra ao anatin'izany sy hatrizany. Ary indrindra isika mpiara-mivavaka rehetra
eto amin'izao fitazam-panan'ny folo alindahy izao. Ka ny alahady fa 7 janoary 2023 amin'ny herin'ny anio aorinan'ny fotoam-pivavahana dia isy ny fivoriam-be voalohany ho an'izay rehetra vonona handray anjara amin'ny anateraka ary manantenantsika rehetra ho tonga maro ary handray anjara mavitrika ho anehoantsika miaraka ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao fankalazana ny taona jobily 70 ny sampana sekoly alahady izao. Manaraka izany dia mbola manamafy sy manentana antsika ihany koa indrindra isika izay manan-talenta amin'ny famoronana ny logo sy ny hira faneva mba handray anjara amin'ny fifaninanana hanamariantsika ny taona jobily. Ny farafananterana ny sangan'asa moa zany dia amin'ny alahady 5 febroary 2023 ary ny fepetra rehetra mahakasika izany dia efa afaka jerena amin'ny 𝗥𝗘𝗛𝗘𝗧𝗥𝗏 eto amin'ny fiangonana na afaka manontany ny birao sy ny mpampianatra sekoly alahady ihany koa izay olona handray anjara. Izay ny vaovao mahakasika ny fankalazana taona jobily ny sampana sekoly alahady ho Andriamanitra irery ihany voninahitra. Ny fikamanan'ny mpiara-maki baiboly dia mivarotra boky tahaka ny fanao ny boky fitaizana kristianina, misy ny boky ho an'ny ankizy fanilo, misy ny boky ho an'ny zatovo sy ny tanora, misy ny boky ho an'ny mpivady manantsika roa, misy koa boky natokana manokana ho an'ny vehivavy. Dia sady mivarotra eto amintsika izy no amin'ny 𝗠𝗣𝗛𝗘𝗧𝗥𝗏 tamina renina koa zany azontsika jifaina ireny boky ireny. Atolotra amin'ny sakrabentan'ny batisa ny zazakely ny Antoine Tsiafo Mateo, atolotra ira Andre Marinala Votronena Irintso Joël sy Rakotinabe Andre Sotsiory Linda. Azanao zareo otana hitsangana raha ao. Mbola tsy eo zareo. Aorian'ny fotoam-pivavahana dia misy asa sy fampahirezana tolotro ny safify. Amin'ny talata hariva zao amin'ny roa zany misy ny fanohanana mpahabemaso thèse de doctorat zany izay ho ataony Ra Samuel Tantelin'ny Rina, mpitandrina izay natokana teto amintsika ho an'izay mahatsiaro zany izy dia zanaky ny fiangonana. L'engagement chrétien pour réduire l'état de pauvreté à Madagascar. Zay zany nataony amin'ny endrika théologie sociologie zany amin'ny talata ho avy zao eo amin'ny université 𝗏𝗏𝗏𝗏 ambonin'ny 𝗏𝗏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 𝗏
jaune zany a dia manasy atsika izy ireo a miaraka amin'reto professeur reto a professeur Andriamary Tsimbavololona, professeur Kovary Saint-Simon, professeur Kovary Violoncelme, professeur Kovary Finaritra Manovasoa, ny examinateur professeur Zafary Vony Michel, ny professeur Révérend Ramabasson Laurent. Dia manasa atsika tondram-bavaka sady manasa atsika hifanotrona amin'izany. Amin'ny mahazanaky ny fiangonana azy moa dia ny sonorisation no nangatana aty amintsika dia mangataka ny teknisianina koa moa zay afaka mba hanao zany installation ny sono zany a ary amin'ny toerana mahazatra eo amin'ny Gilpine Ampandrana izany. Iroso amin'ny rakitra isika dia eo natokopira natateraka izany a ary eo ny dekona andamana. Le zandrilahiko ato mitetika tsy hanao rakitra fa Andriamanitra tsy mila rakitra hozy lery.
ny hira mialosa eo aorian'ny tsodrano. Tanterahin'ny tompo aminareo zao tsodrano izay tononona amin'ny anarany izao. I Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, izy anie no ampionona ny fonareo, izy anie no ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Hitahinareo ny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavana aminareo ny tompo ka hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavana aminareo ny tompo ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Ivavaka mangina isika. Ary Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.